Navana malala tonga amin'ity talata 20 septambra 2024 isika dia hanomezana mofinaina ho antsika dia ny apokalipsy 2:20 andiny fagnolo 20 ka hatramin'ny 20. Minohony zany hivavaka isika rehetra. Rainay izay nandanitro sitraka anao indray ny hanome anay ny teninao. Dia ho tsapana indray fa zany teninao zany dia mihoatra noho ny tantely ao am-bava ka satrinay manakariva ataonay ao am-bavanay. Dia oko fenonao ny teninao tompo ny fiainanay amin'ny tontolo andro ity mba tsy handehananay maizina fa nanany teninao fa ny mitobotray sy fanazavana ny lalànay. Saotra Jesosy teny tokanofo. Amen. Ny bokin'ny apokalipsy 2:20 andiny 20 ka hatramin'ny 20 no anjara mofinainao antsika amin'ity 20 septambra 2024 ity. Apokalipsy 2:20 andiny 20 ka hatramin'ny 20 vaky toy izao zany ny anaran'i Jesosy. Indro ny faharetan'olona masina dia izay mitandrina ny ditin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ary nareo avy tany an-danitra nanao hoe soraty sambana ny maty dia izay maty ao mitompo hatramin'izao eno ny fanahy fa sahatra amin'izay ny satsarana izy fa ny asa manaraka azy. Ary indro nahita rahona fotsy aho ary nisy tahaka ny zanak'olona mipetraka teo ambonin'ny rahona izay nisatroka satroka volamena sady ny tana fitsinjana maranitra tena tanany. Ary nisy anjely iray koa mivoaka avy tao amin'ilay tempoly niantso tamin'ny femaherika nanao tamin'ilay mipetraka teo ambonin'ny rahona hoe arisoa ny fitsinjanao ka mijinja satria tonga ny andro fitsinjana fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany. Dia naroso ilay mipetraka teo ambonin'ny rahona amin'ny tany ny fitsinjany ka vonjinja ny tany. Ay masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Resaka fitsinjana moa voalaza eto. Vao miteny hoe fitsinjana atao amin'ny soratra masina dia fitsarana. Ravana malala mba hatonga tsy hiaran'izany fitsinjana izany ka tonga ho anao ho any amin'ny fitsarana ny fanamelohana dia misy hafatra lehibe ampitaina amiko sy aminao amin'ity androany ity. Dia izao ny faharetana amin'ny fitandremana ny ditin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ny faharetana amin'ny fitandremana ny ditin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Tsy ampy fotsiny hoe mino an'i Jesosy sy manaiky azy ho tompo-mpamonjy fa ny fanatanterahana ny didin'Andriamanitra sy ny fankatoavana ny teniny. Amin'ny faharetana amin'ny fanaovana izany no tsy hananantsika tahotra amin'ny andro fitsinjana satria tsy maintsy ho avy izany taom-pitsinjana izany. Ka mba tonga sy ianao afaka hiatrika izany tsara dia toriana amintsika zao filazany tsara ny famonjeny izao mba hananantsika faharetana amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Maro mantsy ny zavatra sarotra atsika makatso makaroa manengelina ny fontsika ka mahatonga atsika tsy feno fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy tsy fikitra amin'ny finoanan'i Jesosy sy hanana faharetana amin'izany. Ka mba tonga asa ianao vonona tsara hiatrika izany fitsaran'Andriamanitra zany dia aokatsika mba feno fankatoavana ny tenin'Andriamanitra atsiala amin'ny finoanan'i Jesosy. Areto dia izao ny tombontsoa azo amin'izany faharetana amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy finoanan'i Jesosy zany ho sambatra samy sambatra efa tonga ny andro hafatisana satria lazaina fa olona manao an'izany dia sambatra satria maty ao amin'ny tompo. Ary ny asanao koa manaraka anao ary ny asanao iny no tsy maintsy hitsarananao eo anatrehan'Andriamanitra. Asa manahoana momba atao sy ataonao? Asa tena fanehoana ny sitrapon'Andriamanitra? Asa fanehoana fankalazana an'Andriamanitra ve? Sa asa totoa? Asa tena feno fankatoavana an'Andriamanitra ny asa vitantsika sy ny finoanan'i Jesosy satria tsy mahita sitrapon'Andriamanitra sika tsy mahita fiteoana treny raha tsy maharitra amin'ny finoana indrindra amin'ny fankatoavana ny teniny. Ko amin'ity androany ity aoka mba tsy afaka ao an-tsaintsika sy latsaka ao am-pontsika hoe
tsy izay rehetra manao amiko hoe tompitompony hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa zay manao sitrapony iray zay anandandra dia apareto ny fiainako sy ny fiainanao amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ka raha ho avy zay fotoana afatesako sy afatesanao dia mba sambatra ianao satria mahatao mitombo. Amen. De raha sy misaotranao zay raha eo fa tsy avelanao diso zany fahasambarana zany zay. Ampafantarinao anay fa tsy maintsy ho avy ny taom-pivonjana ny fitsarana. Ahoana ny fomba hiankiranay izany? Mila maritra amin'ny fitandremana ny didinao zay. Inona ny fifikirana anao amin'ny Jesosy? Fifikirana aminao Jesosy ilay vonina namarina anay sy anadio anay afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia tany mafy zay Jesosy fa tsy mantana anao apareto ny fonay amin'ny fankatoavana ny didinao fakana misy moa zay fa ianao no manana teny fiainana anakizay. Dia sitraka ny ary hivavaka hoe anay zay ny an-danitra masinna ny naranao ho tonga ny fanjakanao ataony sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra. Meny an'iny anina sazo anay amamilany erokay tahaka na melana izay miloka taminay aiza mitondra anay mifankam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana zilery avonahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ny zao todrano tononona amin'ny anaranay zanakaraha fanamasina zao aiza mifinoana sy fanantenana ary fitiavana izany. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niatso anareo any amin'ny voninahiny manakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra foriana vetivety anareo dia izy no tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo ary anareo aharitra amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy finoanan'i Jesosy dia ho azy any fanjakana manakizay. Amen. Voninahitra leo an'Andriamanitra regany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.